niveau taloha sy am'izao zany hitako hoe tsy mitovy intsony. Geste zany mandeha alohan'ny performance ankehitriny. Be zany ny lalana ny diavana. Voalohany aloha ny entraînement, mila sacrifice, mila miafina orana na mangatsiaka na mafana. Eo zany ny zava-dehibe indrindra ny fiafiana, sacrifice amin'ny entraînement. Eo koa ny resaka matériel. Ara-bola aloha dia tena mikaonty, anaovana stage ny matériel et tout. Tsaorako indrindra aloha ny clubako tsy nanary anahy foana na 2012 na 2016 satria raha tsy nisy an'zareo tsy totosa daholo izay zavatra nataoko izay. Tena zava-dehibe teo amin'ny carrièrako zany nandray anjara tamin'izany Jeux olympiques zany, tonga athlète olympien. Betsaka ny athlète maniry tonga amin'izany toerana izany, nefa sarotra raha tsy misy ny sacrifice sy ny fanampiana satria tena miankina amin'ireo roa ireo ny ahatratrarana ny tanjona. Zaho manokana aloha dia tena faly dia faly satria tratrako ny rêveko nanao an'izany hoe minima Jeux olympiques. Ny sacrifice betsaka nataoko no nahavitako an'izay zavatra izay. Amin'izao mantsy ny mampalahelo ny ankizy efa tsy te hijaly, nefa ahatongavana amin'izay tanjona olympien izay tsy maintsy mandalo fisedrana mafy. Dia izay mahatonga ny amintsika africain vitsy mandray anjara amin'ilay olympique. Zaho aloha dia miaraba manokana ny athlète izay manomana tena any Madagasikara ka mahavita an'izany. Tsy moramora mahatratra an'izany satria tamiko manokana raha tany tsy vitako izay zavatra izay. Voalohany aloha dia izy eto à Paris dia mba nampiatrana zany dia mba miprofite. Faharoa amin'ny athlète olympien tena dia mbola mijanona ao anatiny foana le esprit sportif, matsiaro foana hoe hafa zany miaina amin'ny Jeux olympiques zany. Dia izay no nahatonga anahy mba nanao candidature dia mba voaray tao anatin'ny candidature maro be. Voalohany aloha zany afatra ho an'ny athlète. Zany hoe fahatongavana amin'izany hoe athlète olympien zany tsy moramora. Amin'izao tsika na Madagasikara hitako performance zany za mahita hoe niveau taloha sy amin'izao zany hitako hoe tsy mitovy intsony. Geste zany mandeha alohan'ny performance ankehitriny. Nefa zavatra tsy fantatsika le ho tonga faratapony zany mila sacrifice. Fantatrareo tsara ny performance mondiale amin'izao. Donc alohan'ny zestiavana zany mba jereo aloha performance, sacrifice foana ny ilaina, mila mamono teny ianao fa tsy hoe clique doigt ianao dia tonga olympien. Fijaliana nenay vao tonga tamin'izany toerana zany fa tsy vitany hoe voalohany teo amin'ny terrain izay dia hoe nandeha. Tena namono teny izay tompo nahatongavanay tamin'izany tanjona izany. Teo koa ny fanampiana anay eo amin'ny comité olympique koa mangataka anareo mba hijery ny athlète hoe matanjaka noana, mba reny ny ananantsika relève any aoriana satria hitako amin'izao zany ny athlète mevitsy ny athlète ao Madagasikara fa tsy miena isy tsy ohatran'ny taloha intsony mandeha compétition internationale. Dia mangataka anareo olympien mba hijery sy hanoana ny athlète malagasy. Za mahita zany amin'izao ny sport malagasy miena ny isan'ny niveau dia manatena anareo tsirairay mba ho tonga any aminareo ny hafatra.